Manoloana ireo raharaha fanodikodina mbola mpanjakana ny fanaovana tantely hava-drakotra ny harem-pirenena sy ny maro hafa izay mahavoatonotona sy mahavoasaringotra tompona ndraiky mpanjakana samihafa izay. Mazava ny antony tsy ahafahana miroso amin'ny fanenjehana azy ireo, hoy ny filohan'ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité androany. Lasa facteur de blocage ny immunité na ny fiarovana manokana. Ny zavatra tsikiaritra dia tsy misy ministre sans manao soni autorisation de poursuite. Gendarmerie maintient non mba exception amin'ilay voalaza teo. Gendarmerie c'est que 100% ny autorisation de poursuite. Ny policier 0%. Bloqué daholo zany ny poursuite andreo fonctionnaire ireo satria tsy misy ny autorisation de poursuite ka lasa vadika impunité ilay immunité rehefa tsy misy mapiatra amin'ny lalàna. Tsy misy afa-tsy ny famohan'ny ministera sy ireo sampandray voakasika ny autorisation de poursuite araka izany ny vahaolana tokana raha misy ny fahavononana hiady amin'ny tsy maty manota ho iatran'ny filohan'ny CSI. Raha ohatra zany eto Madagasikara ka tena misy ny tolérance zéro dia tokony 100% ny autorisation de poursuite avokin'ny ministre. Tokony 100% ny autorisation de poursuite avokin'ny braony antenir. Tokony 100% ny mise en accusation ataony antenir miakatra makany amin'ny haute cour de justice. Raha tena anao zany tsika ny tolérance zéro dia tsy maintsy ny autorisation de poursuite no betsaka toy izay ny autorisation de poursuite tsisy valiny. Tokony isy ihany koa ny fe-potoana omenan'ny ministra tsirairay na ireo sampandray voakasika amin'ny famoahana io autorisation de poursuite io. Azo atao ohatra ny manome azy ireo iray volana, dilan'izay miroso amin'ny fanenjehana ireo manana ny fiarovana manokana na ny immunité ho an'ny solombavambahoaka mbola nirafitra ny olana ankehitriny. Aleo apetraka aloha ny rafitra rehetrarehetra ahafahana miady amin'ilay izy na mbola tsy vita androany ara miady aminazy fa aleo aloha efa omanina hoe reto avy ny arofanina zay azo ampiarina rehefa misy ny foaram-pefy. Amin'izao mantsiny misy ny lalàna efa lany daty, misy ny tsy misy mihitsy ny amin'ny sehatra sasasasany dia ny fametrahana an'izay zany amiko aloha no ady tokony atao voalohany. Raha tsy voavaha ireo rehetra ireo, ho sarotra ny ady amin'ny tsy maty manoto eto amin'ny firenena, hoy ireo mpisehatra isan'ny tokony nandritra ny dinga ny resana momba ny fisitrahana ny fiarovana manokana na ny immunité sy ny resaka tsy maty manota niarahana tamin'ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny ady sy ny kolokolo maro hafa androany.